Ho aminareo mandrakarivany ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Zany no asongadiny no finainantsika anio. Amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2, andininy voalohany hatramin'ny 17. Ndeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary noho ny tonga ny andro Pentekosta, dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery ny fofofofoka nanenika ilay trano niangonana. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho ny re izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra, fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy Galaliana va ireo rehetra miteny ireo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika? Dia Parsiana sy Mediana sy Elamita, ary mponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto ary Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany lehibe izay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy any Roma, na jiosy na prozelita, Kretanina sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka niahanahana, sady niresaka hoe: ahoana no tokony ho hevitra izany? Fa ny sasany omeka nanao hoe: leo ny divay mamy ireo. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, hoy ny ambarany eo amin'ny 14 ny tapany voalohany. Ny andininy rehetra ato anatin'ity mofinainy ity dia manambara fa ny mpianatra rehetra no nandray ny fanahy masina. Eo amin'ny andininy voalohany dia ambara fa teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Eo andininy faharoa dia ambara fa nanenika ny trano niangonany ny rivotra mifofofofo sy ny feo avy tany an-danitra. Eo amin'ny andininy fahatelo dia ambara fa nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona ny lela maro mitarehina afo. Ary eto amin'ny andininy fahaefatra dia ambara mazava fa samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Riavako malala, ny filatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra fahizay no nanokatra ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Miariary teo ny Mahandriamanitra tsy mizatavan'olona azy, tsy voafetra ho an'ny sokajon'olona na ny tokon'olona vitsy ihany mantsy ny fanomezana avy any an-danitra, fa misokatra ho an'ny olona rehetra. Eto dia hitantsika fa ny mpianatra rehetra no nandray ny fanahy masina, koa dia manomboka eo indray izany no manana adidy anambara sy izara izany ho an'ny olona rehetra, ho an'ny firenena rehetra, eny ho an'izao tontolo izao mihitsy aza.
koa rava ny efitry ny fisarahana sy ny fizarazarany fiaviana sy ny saranga tsy mitovy, ny klasy sosialy samihafa, fa mendrika andray ny fanomezana ny fanay masina ny olona rehetra. Fa iny tany amin'ny fahatestameta taloha dia naseho fa miainga amin'ilay firenena iray voafidin'Andriamanitra ny famonjena. Amin'ny alalan'Israely no hiposahany fitahiana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa ankehitriny kosa dia ambara fa miainga teo amin'ny mpianatra na ny fiangonana voalohany izany, ary dia ho an'ny firenena rehetra. Tsy ho an'ny Israely irery intsony ny fanay masina, fa Israely dia tonga fantsona mitondra izany ho an'ny firenena rehetra, ary tsy ny mpianatra na ny fiangonana voalohany irery ihany koa aza no nitahiry izany fanomezana ny fanay masina izany, fa indro izy nizara ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny olona rehetra. Hita tokoa fa rehefa nilatsaka tamin'ny andron'ny Pentekosta ny fanay masina, dia ny parika nanerana ny vaza-tany rehetra ny asa-pamonjen'i Kristy. Hitantsika eto ohatra fa dia fiteny 540, firenena 540 sahady no ny antefan'ilay asan'ny fanay masina tamin'ny fotoana nilatsahan'ny fanay masina fotsiny ihany izany. Ho anao koa ry havako malala, ho anao koa ankehitriny rehefa nampidin'i Jesosy ao am-ponao ny fanay masina izay nanangana anao ho zanak'Andriamanitra, dia raiso miaraka amin'izay koa ny fanahy masina. Izany no fanomezana atolotr'Andriamanitra ho anao, koa mandehana ianao, mandehana zarao, ambarao, torio, ary meteza ho vavolombelony fanay masina amin'ny fiteny, amin'ny atao, eny fa na dia amin'ny fisainana sy ny eritreritra aza. Aoka tsy ho ataontsika fomba fotsiny na nandalo fotsiny tamintsika ny fandalovan'ny Pentekosta ahatsiarovana ny fanomezana ny fanay masina, fa avaozy miaraka amin'izay koa ny herinao sy ny fanoloran-tenanao ahatonga anao ho vavolombelony fanay masina. Mario tsara ry havako malala fa hitantsika eto fa mahakasika ny lafim-piainana rehetra ny asan'ny fanay masina, natao hahita ianao, natao handre, natao hahatsapa ary anambara ihany koa zany asan'ny fanay masina zany. Saika ny vavahad-tsaina rehetra mihitsy no nosokafan'ny fanay masina hahatakatra ny asany. Nahita ny lela mitarehana hafa izy ireo, nandre ny feo avy tany an-danitra, nahatsapa ny rivotra mifofofofo ary ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa. Ny vavahad-tsaina rehetra mihitsy eo amin'ny olombelona no ny antefaniny vokatry ny fanay masina. Manentana anao koa zany hihetsika, hiainga, hanambara ho an'ny tompo, hizara sy anolotra ho an'ny hafa ny asan'Andriamanitra taminao. Hitantsika eto hoe talanjona ny olona nandre ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Ho ny 9:40. Ho tsapany tsiraray ny fanaovana fanovana ifotony entiny fanay masina ka hanongotra, anaisotra reo fakamangidy, mampijaly, mampahory ny tena sy ny fiarahamonina, mampahory ny manodidina, ary mahatonga ny fiarahamonina ho saozanina sy tsy vanona mihitsy aza ankehitriny.
tontolom-piainana tsara rindra, tsara voatra. Zany no tiany fanahy masina ho aorina indray ankehitriny, miainga eo amin'ny tokotany mino aloha, eo amin'ny tokotany izay nandray ny fanahy masina, koa mety izy ianao hitondra anjara biriky ho fanilo sy ho fanazavana, ho mpanorona, fa tsy hiandry toloram-potsiny, tsy hiandry ny tsy misy ary tsy hiandry izay tsy hanao koa aza, fa ianao anao ny tsara, andala ny fahamarinana, hitondra ny fiadanana, dia ho fahazavana ny fanahy masina amin'izao tontolo izao. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao zahay, misaotra anao noho ny amin'ny teninao izay nomenao mamoa ny torimasom-panahinay, manentana anay indray hiainga, anambara ny asa lehibe nataonao Andriamanitra, indrindra izay hitanay, izay heninay, izay tsapanay, izany no ambaranay fa Andriamanitra lehibe ianao. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny hiantefan'ny teninao amin'ny olombelona rehetra, amin'ny firenena rehetra, ary entinay ambavaka aminao manokana ny amin'ny fitoriana filazany tsara amin'ireo firenena sarotony sy tsy mandray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ianao Jesosy hanokatra ny lalana amin'ny fombanao Andriamanitra, tahaka ny efa nanokafanao an'izao tontolo izao ny famonjena ihany koa ho azy ireny. Tsy fonao isy ho very na dia iray aza, fa ny alany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.